Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma 17 ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fifantohany dia any amin'ny fanahin'olona. Ny teny fanokafana dia nalaina ao amin'ny Matthieu 7:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra dia ny fanahin'olona. Izay ny antony nahatongavan'i Jesosy sy nanolorany ny ainy. Hoy ny Baiboly: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:12 no misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Tsy tonga izy hamonjy ny tendrombohitra sy ny havoana ary ny zava-maniry mahafinaritra iran'izao tontolo izao. Ireo zava-boary ireo na dia lehibe sy sarobidy amin'Andriamanitra aza dia tsy nifantoka tamin'izany no nanoloran'ny ainy. Tonga hamonjy ny olombelona izy. Tonga hamonjy ny olombelona izy dia ny lehilahy, ny vehivavy, ny zazalahy sy ny zazavavy rehetra. Ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty dia nifantoka tamin'ny famonjenany olombelona. Ity fihetsika feno fitiavana ity dia manasongadina ny tombam-bidy lehibe omen'Andriamanitra ny olona tsirairay. Tsy maintsy manana izany ao am-pontsika isika ary miaina mandrakariva miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena, fa ny olombelona tsirairay dia tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Raha miaina amin'izany fahatakarana ianao dia izany no hamolavola ny fifandraisanao, ny fanampahan-kevitrao ary ny lahara-pahamehanao. Hitarika anao izany hanana tanjona tsara eo amin'ny fiainana, amin'ny fahafantarana izay voalaza ny soratra masina. Dia ny isan'ireo fanahy efa voafaritra mazava izay tsy maintsy ho azo an'ny tompo mialohan'ny fampakarana ny fiangonana. Noho izany, ny fitoriana ny filazantsara dia lasa mampitempo ny fonao sy ny fomba fiainanao. Mitoiza mirehatra hatrany sy mientanentana mandrakariva amin'ny fizarana ny filazantsara amin'ny hafa. Aoka ho lanianao amin'izany ny fotoananao sy ny herinao ary ny fanananao. Fantaro ny tombam-bidy nomen'Andriamanitra ny fanahy tsirairay ary aoka ianao hanapa-kevitra mba hahita azy ireo ahatanteraka ny anjara voatendrin'Andriamanitra ho azy ireo. Mazotoa mivavaka ho amin'ny famonjena fanahy manerana izao tontolo izao. Tadidio fa ny Baiboly dia milaza fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra, araka ny hitantsika ao amin'ny Petera 2:7 izany ten'Andriamanitra izany. Noho izany, ankoatra ny fitoriana ny filazantsara amin'ny kafanampo sy ny firehetana, dia mivavaha ho an'izay tsy mbola mahalala ny tompo mba ny fahazavan'ny filazantsara ny Kristy be voninahitra no hamirapiratra amin'izy ireo ho famonjena azy, mba handresy ny aizina sy ny fanompoan-tsampy ary ny fitaka izy ireo. Alleluia. Misy vavaka izay ho tononiko ka anasako anao ny amerina izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, rehefa mandeha mitory ny filazantsara ireo zanakao manerana izao tontolo izao anio dia misokatra ny fon'ny olona, mandray ny afatry ny famonjena ho azy ireo ary ahafahana amin'ny fanapahan'ny Satana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Ambarako